faly mifankahita tava ry hava-malala tafahoana soa amin'ity fotoana ifampitrotrona mbavaka ity. Androantsika dia hivavaka ho amin'ny ankonana tsirairay mba ho akaiky an'Andriamanitra ny ankonantsika ary mba tsy ho lavitra aminy. Izao no teny fikasana ambaran'Andriamanitra amintsika rehetra ao amin'ny Isaia 8:5-20. Dia isy mpanavotra ho tonga ny ziona ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadosoany ary ho tanteraka amin'ny fanasitranana. Izany teny izany no atolotra antsika rehetra ary izany teny fikasana izany no irina ho amin'ny tokantranontsika. Koa andeha hivavaka mba hatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra manokana satria omenao fotoana izahay ahafahanay manao izao vavaka izao. Hitrotroanay ambavaka aminao ny ankonana rehetra izay mety nanadino ny fiarahana taminao. Amindra fosy amela heloko azy ireny ianao ka handray azy amin'ny tanam-pitiavanao. Mivavaka koa izay amin'ireo ankonana izay efa manatona anao hatrany hatrany. Aoka ianao tsy hanadino azy ireny. Aoka ianao hitazona azy ireny mandrakariva. Koa Andriamanitra, aoka ianao aniraka ilay mpanavotra hamonjy ny tokantrano amin'izao vaninandro farany izao. Ny irinay Andriamanitra dia anao fahagagana ianao anivon'ny ankonana tsirairay avy. Ka hijoro ny ankonana, hiverina ao amin'ny ankonana ny fitiavan'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fitiavan'ny zanaka ho an'ny ray. Hiverina ao amin'ny ankonana ny fitiavan'ny vady ho amin'ny lahy ary ny fitiavan'ny lahy ho amin'ny vady. Ka ny tokantrano tsirairay avy dia ho ampoko ny fahasoavanao, ho ampoko ny fiadananao ary ho tonga irin'olona fa tsy haniry olona ary ho tonga tokantrano hitondra ny anaranao isan'andro isan'andro. Momba azy ireny Andriamanitra, tanterao amin'izy ireny ny teny fikasanao sy ny fanatombana efa nataolotrao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao fahiny. Aza mafoina masaraka azy ireny ianao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen.